mba hainao moa inona mahatonga ny Israely io firenena kely dia kely io ho matanjaka ary atahoran'izao tontolo izao? Tsy resaka finoana aho fa misy lôjika sy pragmatisma ao anatin'ny teny fikasana izay nomen'Andriamanitra azy. Hafa kely ny itondrako azy zany. Izao ny teny nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama: hitahy izay manisy soanao aho ary hanozona izay manozona anao, ary fitahiana ho an'ny firenena rehetra ianao. Bénédiction ho an'ny firenena rehetra. Inona ny fomba nazavana io bénédiction io? Hatramin'ny voalohany io Israely io dia c'est un peuple nomade. Manana vocation de peuple nomade. Voaingana taty aoriana vao nitsangana zany état d'Israël zany. Ary samy miara-manaiky sika fa tsy manana tany izy fa tanin'olona ibodony eo. Ary eo indrindra no herin'ny Israël. Ny herin'ny Israël dia izay le manomady azy zay ka izy ireo dia nahay ny s'intégrer sy ny s'infiltrer tany amin'ny fandehanany tany any amin'ilay toerana mahadiaspora azy. Zany hoe ny diaspora juive hatramin'ny andron'ny Abrahama dia tany ampandehanana no nanovozany hery entiny hiarovany ny taniny. Zany hoe ny force ny Israël dia ny diaspora ny velany izay s'infiltrer ary mametraka ny toerany amin'ny poste de commandement sy ny décision rehetrarehetra. Aty aminay te Belgique aty zao zareo no miandraikitra ny vente de diamant, commerce de diamant. Zareo any Amerika ny resaka secteur bancaire. Izany hoe le mafitahina firenena rehetra azy dia zao any amin'ilay firenena izay andehanany dia hainy tsara ny s'intégrer ao ary maka position lehibe izy any ka avy any ivelany no hiarovany ny taniny any Israël. Fa raha io tany kely io fotsiny dia tsy manana hery contre ny fahavalony izy. Izay zavatra izay no tiako akana lesona ho antsika manoloana ny fiainam-pirenena. Ny zavatra mazava aloha ary fiteninareo matetika eto amin'ity Facebook ity dia hoe tsisy ninina azonay atao ntsony atao tanin-drazana fa ianareo any ivelany sisa no antenaina. Ahitsiko zay ny diaspora taloha sy amin'izao tsy mitovy intsony. Ny diaspora taloha dia ataontsika hoe nana opportunité izy nandehanana nafahany nanao zavatra, fa ny diaspora taty aoriana dia mitovy amin'ny olona exilé. Exil daholo, exilé zay anisan'izany. Ao ny exilé politique, efa diso fantatra, fa betsaka koa ny exilé financière. Zany hoe efa tsy fidiny ho azy ny nandeha nandao ny tanindrazany ka tonga aty ivelany. Fa izao anefany izay exil zay tokony ho avadika ho force. Le force resahana eto tsy mahomby mihitsy zany ilay fihetsiketsehana ataon'ny diaspora amin'izao fotoana izao hoe manao manifestation ary manao manifestation aty, fa ny ahafahantsika ny s'intégrer aloha amin'ilay société aty ivelany ary maka toerana sy traikefa ambony amina secteur zay misy atsika rehetra. Amin'ny alalan'izay no ahafahantsika miaro sy force ny firenetsika any Madagasikara. Fa tsy hoe diaspora manao fikambanana etseroa association sy ny sisa efa betsaka zany, fa raha mijery atsika dia samy cas isolé daholo ny zavatra izay ataony Madagasikara. Manangana sekoly keleria, manao sasoveleriana, zay tsy ratsy hoa fa tsy pertinent ny impact an'ilay izy amin'izay fotoana izay. Donc zany mizany s'inspirer amin'ilay modèle juif. Le modèle juif dia tsy inona ny azy fa izy ireo dia tena tonga amin'izay phase d'intégration any amin'ny firenena misy azy. Ary non seulement intégration fa ry zareo daholo no mahazo ny pôle de décision rehetrarehetra any amin'ny domaine rehetrarehetra, armement, banque, commerce, sangany any daholo izy. Dia rehefa manana toerany maizy azy dia afaka manao lobbying sy influence ho an'ny Israël. Zay mahatonga an'io firenena io atahorany olona. Ka raha manao lecture biblique zany manoloana ny historicité an'io firenena io
dia tsy ao Israely ao ny forceny fa ny forceny dia any amin'ny diaspora ary firenena io dia natao tsy ireo vahoaka ireo zany dia natao olona any ampandehanana foana nanomboka tany amin'ny fanandevozana tany Egypte izany premier ministre egyptienne Joseph c'est un juif nalefa babo tany Babylone nandalo civilisation anankitelo Mède Perse ary Grika zany hoe civilisation anankitelo zany no façonné an'le diaspora padinareo zany zany hoe le heron'le civilisation rehetra zany no concentré tao anatin'io peuple exilé io dia rehefa nody avy any amin'ny exil zareo dia mitraikefa na civilisation anankitelo no nentiny nody amin'ny fomba ahoana no ny tsy ahatafarina zareo amin'izany fotoana zany ka ny élite zay sangany tany no conseillen'ireo lehibe ny civilisation reo dia aveo reo no nanao ny reconstruction donc zany zay processus zay koa zay modèle zay koa tokony fakana lesona ho atsika hoe tsy mandeha mila ravinahitra fotsiny ho alentsika ty ivelany aty fa tokony exceller amin'ny domaine misy atsika mba hahafahantsika mandray ny force rehetrarehetra ho atsika sy ho amin'ny firenentsika rehefa izay lay ataon'ny technicien hoe la théologie de la diaspora théologie de la diaspora na la philosophie de la diaspora fa tsy hoe diaspora miparitaka eran-tany fotsiny dia mananganangana fikambanana kely etseroa fa lay s'infiltrer any amin'ny secteur maro samihafa izay tsy voatery ho identifier ny olona sy fantatry ny olona tsy voatery misy association fa tena maka ny traikefa rehetrarehetra aveo ilaina rehefa aveo an-tanina zany piste de réflexion atsipy fotsiny izy fa anjaratsika ny concrétiser azy eo anivon'ny firenetsika sotra tsika rehetra ndray mihaino tompoko